tratran'ny vomera maliotena misahana ny fifidianana zany ny mpifidy folo tapitrisa manoloana io manana ny heviny ihany koa ny komity mpandrindran'ny asan'ny vomera ny fiarahamonimpirenena misahana ho an'ny fifidianana laza izy ireo fa tokony hosokafana hatramin'ny volana jolay ho avy zao ny lisy mpifidianana ahafahany rehetra mbola mandray anjara ho anatin'izany ho an'ireo manana zo hifidy. Ny takiny tokony anatanterahana indroa isa-taona ny fanavaozana ny lisy mpifidianana ny CASOC na ny comité d'harmonisation des organisations des sociétés civiles. Raha misy osikevitra nentin'ity vondro ny fiarahamonim-pirenena miasa ho an'ny fifidianana ity dia ilaina ny anokafana indray ny lisy mpifidianana amin'ny volana jolay ahafahana mahazo lisy mpifidianana tsara kokoa. Anisan'ny fanavaozana entinay ohatra ny fametrahana ny andinindininy rehetra ao anatin'ny boky tokana na lalàna iray ny zavatra atao na ny asa atao mandritra ny fanomanana fifidianana rehetra io fikirakirana fifidianana rehetra fa indrindra ny sokajina ndraikitra zay ankinina amin'ireo vondron'olona mpandray anjara amin'ny raha-pifidianana sahala miseny zay manana ndraikitra goavana amin'ny fikarakarana sy ny fitantanana ny raha-pifidianana ny vondron'ny antoko politika zay raha ny tena marina dia tokony hanolotra candidat daholo tsy tsirairay akoa fa afaka mivondrona zareo mba ho fidiana mandritra ny fifidianana satria rehefa tsy misy ny candidat dia mazava loatra tsy misy ny fifidianana. Marina tokoa fa somary misy manahirana kely ao amin'ny lafiny fanatanterahana teknika ankehitriny amin'ny hoe tsy maintsy anaovantsika fifidianana filoham-pirenena 80 andro abetsaka ary 30 andro raha kely indrindra milohan'ny fahataperany fiampito-piasana ankehitriny. Fa izahay ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena aloha dia namosikevitra ihany amin'ny lafiny teknika amin'ny mba ahafahantsika manantanteraka an'io raha ohatra ka ho hajaina tokoa ny 2017 amin'io lalam-pandrenana io. Raha ny tatitra nataony ny CENI ny faraka amin'ny 30 ny volana janoary fotoana namaranana vonjy maika ny lisy mpifidianana ao anatin'ny fanavaozana isa-taona ny lisy mpifidianana dia tombanana eo amin'ny 9 sy 900 sy 7 sy 7 alina sy 1 sy 7 tapitrisa ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana amin'ny lisy mpifidianana. Izany hoe eo amin'ny fiakarany eo manodidina ny 4 faingo 4 sy 10 isan-jato.